Namoaka fanambarana kosa ry zareo teo anivon'ny satana ny filohan'ny syndicat-ny autonome des travailleurs eo anivon'ny JIRAMA mazava ho azy fa mahakasika ny etraketraka izay niatra tamin'izy naman'izy ireo noho ny fahatapahan'ny herinaratra teny tosy teny voatsela akory zay no antony namoahan'ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'izay sata izay Andriamatoa Ajama Aminirina ny fanambarana eo anatrehan'izay tranga izay. Raha ohatran'ireny za mo manahirana ihany tena marina hoe le vahoaka koa zany efa ohatra hoe sahirana mieritrany raha politika le raha mahakasika ny fanarenana ny JIRAMA koa zany iainana ihany koa zany le fahasahirana ny JIRAMA raha rehetrarehetra miaina kanefa zany maizanona tsy zany izay syndicat autonome des travailleurs zany izay miparitaka manerana Madagasikara dia manameloka ireny fihetsiky ireny. Ny antony dia anankitelo. Voalohany indrindra ny mpiasan'ny JIRAMA tompoko indrindra fa ireny manatanteraka ny asany ireny dia tsy manao afa-tsy manatanteraka ny asany. Ary izahay dia nanao ny asany araka ny tokony izy foana hatramin'izay zany. Ary indrindra ireny le mpiasa miasa andro manalina ireny mitady tsy mampandeha ny jiro tady tsy mampandeha ny rano reny manao ezaka mbola mampijoro an'ity JIRAMA ty ka mbola mahatonga azy misy hatramin'izao. Faharoa manarakaraka an'izay ny tsy fahombiazan'ity JIRAMA ty dia tsy miankina mpiasan'ny JIRAMA fa miankina tanteraka tamin'ny fanapahan-kevitra nisy tany aloha tany izay fanapahan-kevitra diso. Izahay tsy teny hoe iza ny tompon'andraikitra fa ho anay zany amin'izao fotoana izao hoe rehefa diso reny fanapahan-kevitra reny dia tsotra andao arenina ny JIRAMA ka ny fanarenana ty JIRAMA ty dia miankina amintsika rehetrarehetra. Ao zany le mpitondra fanjakana ambony mba tsy ho diso ny fanapahan-kevitra raisiny. Ao izay mpiasa izay manatanteraka ny asanay araka ny tokony izy ary efa nanatanteraka an'izany hatramin'izay ary eo tsika vahoaka miara-mientana amin'ny fiatrena zany fanarenana ny JIRAMA zany. Fa ny fanenjena mpiasan'ny JIRAMA ny famotehana ny fotodrafitrasan'ny JIRAMA dia tsy vahaolana zany fa vao maika mampiditra antsika any amin'ny kizo amin'izao toerana efa misy ny firenena rehetra ka manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy zany zahay tsy ny mpiasan'ny JIRAMA no fahavalonareo izahay dia namanareo. Ny fahavalontsika zany dia hoe ahoana ny hevitra hanarenana an'ity JIRAMA ty mba tsy hiverenana zao problema zao ntsony dia miara-mentana antsika manarina amin'le izy dia tsy manome-tsina anareo zay tamin'iny fa kosa ao aorinan'izao resaka mba hifanaovana izao dia ifanometanana antsika amin'ny fanarenana ny JIRAMA. Ary anaotina eto ihany koa zany izahay dia matoky ny filoha Rajoelina Mampianina mahakasika ny fanarenana ny JIRAMA ty ary mino zahay fa ny ministra zay voatendrena teo dia anatanteraka izany programa izany. Ao anatin'izany moa hoe fanarenana tsy fisiny délestage tsony ao anatin'ny telo volana azo atao tsara zany ary aoka isika vahoaka malagasy zany mba hikôty nilay telo volana manomboka ny nomena any ministra tamin'ny zoma teo. Misy lalana be dia be azo atongavana amin'izany ary tsotra izahay syndicat autonome des travailleurs dia vonona amin'ny tanana nga ministra amin'ny fanatanterahana zany programan'ny président Rajoelina Mampianina izany hatramin'ny zany hoe fanatanterahana ny barrage hydraulique anaovantsika centrale hydraulique mba anamaivamaivana kokoa ny resaka vidin-jiro ary indrindrandrindra hoe tsy sinzany délestage amin'intsony.